Miarahaba antsika rehetrarehetra tonga soa indray ao anatin'ity andro fahatelontsika. Andro fahatelo iarahantsika asianao mianatra ny tanjontsika ao anatin'ilay izy tsy hoe mianatra de peu lo peu fa mianatra mba ho fiainana satria ny tenin'Andriamanitra fiainana. De falitsika zany manokana fotoana ohatr'izao mianatra ho afa-po amin'ny Andriamanitra tsika satisfait. Averiko aminao indray fa rehefa satisfait amin'Andriamanitra tsika de zay no manome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainantsika zay. Tsy le miteny fotsiny zany tsika hoe voninahitra Andriamanitra fa ny dikany enao ve rehefa mandeha amin'ny tontolo andronao eny de hita taratra hoe manana joie de vivre enao satria satisfait amin'ny Andriamanitra amin'ny fomba fitondrana ny fiainanao amin'ny zavatra miseho. De tsika senao samy malala daholo mihitsy ny hoe ahoana moa zany ampatonga anahy manana joie de vivre foana nefa be problema be mihitsy nge le fiainana ane samy reconnaître an'izay daholo pression be da be pression be da be. De ny zavatra hoenarantsika senao zany androany de ity hoe ahoana ny ahafahantsika senao mijoro manoloana ny tsindry. Resahantsika zay aveo ndao aloha tsika mbola hivavaka hatrany vavakantsika. Andriamanitra ray ndreto indray zahay araka ny efa teneninay aminao teo hoe tonga eto zahay mangetaentanao ankizy tanora zahay tsirairay avy lehibe rehetra. Zay Jesosy te hianatra an'izany hoe afa-po aminao amin'ny fiainana. Tsy tianay fotsiny hoe ho teoria zany hoe manome fiainana be da be hono zany Jesosy zany. Fa tena hoe tianay hiainana amin'ilay andavanandronay mihitsy be da be nefa ny zavatra pression manodidina anay. Le tsindry le zavatra problema isan-karazany te hianatra hijoro tsara zay manoloana an'izany. Tena hoe mahay makafy anao malgré na inona zavatra miseho de mampianara anay ary omeo fifantohana zay de samy andray avy aminao avokoa zay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zavatra mazava ravako samy miaina ao anatina tsindry samy hafa daholo tsika senao. Misy ny vesatry ny fiainana normal be. Enao aloha za mieritreritra mihitsy rehefa kristianina de tsisy problema so de diso paika enao fa tsy zay mihitsy. Zao Jaona 1:17 ny tenenan Jesosy hoe ety amin'izao tontolo zao ny ahitantsika fahoriana. Catastrophe naturelle, aretina, very ny portefeuille, tsy haiko daholo. Tsy hoe akory rehefa kristianina enao de miteny hoe salamy faraiky amby 70 de gaga enao hoe fa ahoana raha ny tao mahazo ihany le izy. Fa ao anatina ao tian'Andriamanitra ho tafajoro tsara fa ny eo ivelany aloha tsy mipromettre mihitsy Andriamanitra hoe tsy hisy olana. Bon, misy ny vesatry ny fiainana normal, misy koa ny tsindry ny tontolo misy atsika. Ny tontolo misy atsika, mbola resantsika zao aka exemple ny Daniel tsika, mety misy pression ohatra zany zao hoe ny tsindry ny lalàna. Aty amin'ny tanàna misy anareo zao mavesatra be zany resaka laïcité zany. Tsy mahazo miresaka Jesosy misy quelque part makatsy. Misy tsindry ny tontolo iainantsika, tsindry ny zao tontolo zao, le vesatra zao tontolo zao mety misy tsindry koa zay ty tena mahatonga antsika matetika masosotra miaina, mampite hamono tena indraindray. Misy conflit relationnel samy hafa, indraindray tsy te hody any an-trano satria inandray zao niseho any tsindry eo amin'ny fiainam-pifandraisana, eo amin'ny andraikitra amin'ny fianakaviana. Sary enao nandeha aty nefa vao maika ny any Madagasikara ray manontolo miantehitra aminao daholo andovo volany rehetrarehetra. Indraindray ohatr'izany ny fiainana mety ao anatinao ao mihitsy koa misy ady. Ohatran'ilay lazain'i Paoly any amin'ny Romanina 7 hoe tsy azoko mihitsy ho azahy tsy le zavatra tiako atao ny ataoko fa le tsy tiako atao indray ny ataoko. Misy an'izany ady zany koa atao anatintsika. Hoy izy ny Galatiana 5 hoe miady le nofo sy ny fanahy. Maninona ary afa tsy te anao an'ity fahazaran-dratsy ity nefa mbola manao ihany. Misy mihitsy koa ny ady ara-panahy satria ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Efesiana 4:9 miteny amin'ny 2:12 hoe tsy mitolona amin'ny nofo aman-dratsika. Mahita mihitsy tsika hoe misy fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tiretire ficelle le fiainana zany tena fa tsy te ho tezitra mbola
matezitra ihany le zavatra. Fanontaniana. Fa maninona ary zany ny avelan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainantsika. Tsika zany tamin'ny andro voalohany ny resaka hoe souverain io Andriamanitra io, masy mandidy mahefa ny zavatra rehetra. Izy no miplanifie ny zavatra rehetra. Misy tenin'Andriamanitra zany amin'ny Romaina 11:36 zao le tenin'Andriamanitra miteny hoe izy niaviany zao zavatra rehetra zao. Izy no miazona azy ary izy koa no antony. De mampitehiteny hoe raha ohatra ve zany ianao Andriamanitra fa maninona koa zao no nasiana zany ny fiainana. Mampitehiteny zany misy antony tsara. Jerenao nge ty teny eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany tsy andiny fahenina sy fahafito hoe zao ny teny amin'ny Petera hoe zany no iravoravoanareo na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy nareo raha tsy maintsy isy zany. Mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety simba na de voazahatoetra tamin'ny afo azy de amin'ny isehoan'ny Kristy. Ina zavatra tenen'le tenin'Andriamanitra? Au fait que zany le difficulté le ampalelovina vetivety tsika fa ozy izy Petera hoe c'est censé être un sujet de joie. Les zavatra sarotra fa maninona le sujet de joie le misy fakapana fizahan-toetra samihafa mba ho hita fiderana sy voninahitra ary fankalazana le fizahan-toetra. Dikan'izany isaky ny mahita ny zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao ianao de tian'Andriamanitra ho réflexe any anatinao hoe ay ve ho fiderana ny tompo ty e. C'est une opportunité ny problème tsirairay raha avako ianao amboary mihitsy aloha fisainanao manomboka izao. Tsy hoe dikany hoe kristiana Jesosy esoro ny problemako. Eny e, tsy hoe diso be akory zany vavaka zany. Vavaka tamintsika sainao mbola kely ara-pana ndao iandrositsika. Fa Jesosy za te hideranao à travers an'ity problemako ty. Ho hita fiderana sy voninahitra ary fankalazana an'Andriamanitra. Aiza moa ny ahafahan'Andriamanitra mahita mampiseho ny voninahiny raha tsy misy zavatra tsy vitan'ny sainao, tsy azonao tsy vitan'ny maha-olona anao fotsiny. De ho le tenin'Andriamanitra hoe ohatra ny volamena mihitsy. Ny volamena nge fantatrao avaizana anakana ny volamena avy any anaty ranopasoka rehetra de mamiratra izy à travers an'io. De ny volamena rehefa dorana de miala daholo le ohatran'ny fofo kely aminazy tsizy aminy de mamiratra. Ohatr'izay koa ny tediavin'ny tompo amin'ny finoantsika. Fa maninona ny avelan'Andriamanitra hisy le zavatra sarotra, le tsindry samihafa ny tany saintsika teo. Izay aloha ny anankiray voalohany. Satria volamena io finoanao io de tian'Andriamanitra mipotra tsara ny hatsarany. Ary tsy possible zay raha tsy à travers ny fahasarotana ravako. Fa zavatra faharoa, efa natsidiko kely taminao tamin'ny maly ve ty sa tsy tadidiko. Ao amin'ny Luka toko 7:10 misy zavatra mahavariana kely foana tenenin' Jesosy ao anatin'ity fanoharana nataon'ny tompo ty. Ozy izy zany mitantara hoe misy mpamboatra tanimboloboka anankiray taneniko anao le ao alohan'io andininy fahenina. Nisy mpamboatra nisy tompona tanimboloboka de namboly avy teo amin'le tanimboloboka. De manomitoy amin'ny andininy fahafito, Luka 13 verset 7-9. De ozy izy le mpamboatra ny tanimboloboka hoe indro efa 3 taona zay ny tonga nitady vota amin'ty avy ty. Tonga zany le tompon'le tanimboloboka de niteny tamin'le mpamboatra. Ndao-tsika hanao inspection an'le fandehan-javatra ao. Aiza ny vo amin'ty? Tsy nahita vo tamin'ty avy ty mihitsy de inona ny teneniny amin'le izy rehefa tsy nahita vo izy? Kapao io! Fa nahoana io ny manimba ny tany. De ozy izy le mpamboatra namaly taminy hoe tompoko. Avelao ihany izy amin'ty taona ty fa mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika. Angamba mbola moa izy fa raha tsy zany de ho kapainao izy. Hitanao zao fionatsika sainao zao de ohatran'ireny hoe tonga Andriamanitra manao inspection aty amintsika. Firy taona zany izy zay namboly anao teto amin'ty Drummondville ity. Bon, firy taona zany ianao zay nambolen'ny tompo teto ambonin'ny tany.
Fantatrao moa fa tsy hoe koa reny hoe tonga fotsiny teto fa tu as vraiment une raison d'être. Misy plan, misy tanjon'Andriamanitra aminao, misy voandrasan'Andriamanitra aminao. De tamy izany manao inspection. Aiza le voa? Dina zany zao voantsika sy fa enjana be io tantarain'i Jesosy io hoe à un certain moment zany ny tompo miteny hoe tsy mamo misy ty kapao fa tsara tarehy be le mpamboatra an'le tany-boaloboka. Tahaka ny hoe Andriamanitra raisy Jesosy zany le sary. De Jesosy le mpisolo vavantsika miteny hoe non, draso aloha, aza mbola kapaina izy. De zao ny teneniny hoe ao fa avelao izy amin'ity taona ity mandra-piadoko manodidina azy. Azonao moa dikan'izany hoe adina. Ianao efa niady tany. Alaina le tany eo ambony de avadika ao ambany. Ny fiainanao ve de fa tsy ohatran'ny misy an'izany, ny ambony mivadika ambany, ny ambony. Manao ohatr'izao le fiainana. Ane, aza taitaitra ianao. Jesosy manao intervention zany pour ta faveur. De hozy izy hoe ho asiako zezika. Ho asiany zezika hono. Finna fa le zezika. Hitanao ny tany tsy possible mihitsy hoe andeha amboly ianao. De hoe tonga de tany tsotra be io fotsiny de anatena vokatra ianao, mila asiana zezika. Sa nareo nefa ve fa nisy nihinana zezika? C'est pas mangeable les zezika. Fa zao le izy ary masiso. Fa tena utile. Ary tsy ilaina, indispensable mba hahatonga an'le tany amo. Lazaiko anao fa nitsindry amin'ny fiainanao raha avako ny zezika ampiasain'Andriamanitra. Misy fotoana mety olona ohatra zezika. Tsy misy hoe manompa an'izaniza mihitsy akory zany fa eritreretinao hoe misy olona samy manana an'izany daholo tsika amin'ny fiainana hoe misy olona mihitsy zao anaty sainao ianona le olona manahirana iny miara-miaina aminy azonao. De anao le mivavaka Jesosy aesory amin'ny fiainako fa tsy naitra. De ny tompo misafosafo ny lohanao tsara de petra tsara fa zezika. Soa ihany fa misy an'iny olona iny. Ina le tsindry amin'ny fiainana. Soa ihany fa misy an'iny zavatra iny. Le tsindry ravako ny antsoina hoe zezika. Ny fiainantsika se zany de ohatra mizana. Hainao ty mizana Roberval ny anarany ty. Efa nahita mizana ohatrany ianao? D'accord, fandanjana siramamy tamin'ny Madagasikara. Manahoana re raha ianao eto amin'ny ilany de ny fiainana etsy amin'ny ilany. Ohatrany ahoana zany raha zao tsika se anao zao de lanjaina amin'io ianao. Ohatrany ahoana ianao mety misidina ery ambony ery ve ianao zao satria le fiainana mafesatra be mihitsy de ianao misidina. Ohatrany sidina ohatrany taratasy. Nareo zao tsy mahalala zany antsoina hoe papier pelure. Papier pelure zany haitsika zany taratasy manify kely zany de raha misy cyclone cyclone eny de tsika se ohatra maivana ohatra ny taratasy manoloana amin'ny fiainana. De eto fiainana eny de rehefa midona amin'ny rindrina zay vao zany ve ianao zao ry sakaiza. Ny tanjontsika senao zany de ity. Tsy ohatran'izay ianao hoe fiainana mavesatra be farafaratsiny équilibré ohatr'izao ianao sy ny fiainana. Farafaratsiny zany. Zany antsoina hoe olona mahazaka dona ary sea. Hainao koa zany moritra tsika se zany. Ndrendray tsika se tsy mahazaka dona. Ndrendray ny olona ty ampitan-dranomasina ty fa tsy ny aty ary fa ny aiza n'aiza eto ambonin'ny tany. Mandeha be mihitsy zao aretina santé publique lalina be mihitsy zao ny antsoina hoe dépression. Za koa mba efa vota aloha. Soa ihany fa asitrano amin'ny tompo. Orsea, tiany tompontsika hazaka dona. Tian'Andriamanitra hiainantsika ny zavatra niainan'ny apôstôly Paoly. Hiarany tsindritsika fa tsy voatsindry. Hafahafa zany. Tena hoe misubirana izy tsika fa tsy victime an'le izy tsika. Ao amin'ny 2 Corinthiens 4 verset 8 à 10 zao tsara ny tenin'ny Paoly hoe voageja manodidina zahay nefa ahoana
Tsy tery very hevitra nefa tsy mamoy fo enjehana nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny zahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Ahoana ary ny ahafahantsika senao mijoro manoloana ny tsindry. Ahoana ny ahatonga antsika mazaka dona. Aleo ny tena tediavintsika zany dia le fiainana no misidiny ery ambony ery fa tsika ahoana ny ampatonga niny balanse no balanse. Tsy hoe ngenao hiteny amin'ny tompo hoe Jesosy ataovy maivamaivana mihitsy le fiainako. Eny c'est possible, afaka ataony. Fa ny tena tiany enao nome mavesatra fa tsy le olam-piainana nome maivana. Azonao Zay ny tediavintsika hiaviana zany ao anatin'izao. Ny zavatra anankifito tantaraiko anao. Zao aloha zavatra point voalohany. Fantaritsika dia ampoizitsika ny tsindry. Teneniko anao mihitsy zany hoe ampoiziny tsy ampoiziny. Ny olantsika senao ohatrany hoe surpris be tsika. Tsy napoiziko hoe zany. Ampoizy rysea. Efa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no mampianatra antsika. Ao amin'ny bokin'ny Daniela toko voalohany. Da sy moa jerentsika ny tantaran'i Daniela fa mahafinaritra velona be. Ny tantaran'seo zany ny jeune kely ohatra anareo. Mety environ mety 13 ans tandry Daniel, Sadraka, Meshaka, Abednego, efatra amin'ny rahalahy zareo. Tsy efatra amin'ny rahalahy fotsiny izy fa zay le tantara voalohany tenenina ato. Dia nalaina ho babo nakany Babilôna niaraka tamin'ny Jiosy tany Jerosalema. Dia rehefa tonga tany dia zao ny zavatra niseho ny mpanjaka nandidy any Aspenaza, Nebokadnezara io mpanjaka io. I Aspenaza ny lehibe any tandapany, hitondra ny sasany tamin'ny zanak'Israely dia amin'ny zanak'Andriana na ny ambony na amin'ny ambony firazanana. Dia zatovy izay tsy nisy kilema fa tsara tarehy sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manam-pahalalana ary mazava saina ka mendrika ny toetra ao andapa mpanjaka sady nasainy nampianarina ny taratasy sy ny tenin'ny Kaldeana. Ary ny mpanjaka nampanokana hanina ho an'ireo isan'andro avy tamin'ny haniny sy avy tamin'ny divay izay fisotrony mba hamelona azy 3 taona ary rehefa afaka izany dia hitoetra eo anatrehan'ny mpanjaka izy. Ina ny zavatra teneniko anao voalohany ao anatin'ity. Ny sainao anatin'io tiako azonao sary an-tsaina tsara. Lasa babo zany Daniel. Daniel zany tena ny olona niavaka izy ry zareo hoe bogosy zany zareo zany le hoe bogosy dia mahay dia navana tamin'le babo fa nentina tany amin'ny lapa ny mpanjaka. Eritrereto ange alaivo ny toerany ianao zany babo zany babo zany ohatrany hoe prisonnier. Fa ianao au lieu d'être ary amin'le prison, ary amin'le toerana mampalahelo ary dia nentina ho any amin'ny lapa. Ohatrany ahoana ny impression anao amin'izany? Tena aty amin'ny lapa kositsika zalahy. Dia nentina tandry zareo. Dia rehefa nakany izy dia nomenany hoe tahaka ny hoe tambatambazina total mihitsy. Mihinana sakafo mpanjaka nareo. Eritrereto ange zany enao prisonnier fa omena tu as le droit de manger le mets du roi, le sakafo du roi. Aïe raha enao teo en place dia ahoana? Problema nefa dia ity. Le sakafo natolotra zareo reo misy tsy mifanaraka amin'ny culture juifa misy anazy mihitsy. Dia izao tao anatin'io jerentsika eo ndasy loha fa tsy nijerentsika amin'ny andininy fahavalo amin'io Daniela toko voalohany io i Daniela tena nandà mihitsy hoe zay tsy hihinana n'io sakafo io satria ahoana io sakafo io tsy araka le zavatra efa tsy mifanaraka amin'ny Andriamanitra topoindry zareo lay sakafo mendreto babiloniana reto. Ina zavatra tiako aseho anao ao anatiny. Tiako aseho anao tahaka ny endrika positif aloha le poziny le tsindry. Hitanao io devoly io ny devoly zany mantsy ampiasa le tsindry mba hanimba ny fiainantsika fa possible mihitsy le tsindry ohatrany tsy tsindry fa ohatrany zavatra mahafinaritra ohatrany tiana azo andry zareo ty. Fomba fiasan'ny devoly mihitsy zany raha afako manisy anestesie izy. Amin'izay
Safosafony tsara ianao patriny. Moa tsy maninona nge manota kely fotsiny. Kely fotsiny. De avy eo zay na. De iny ianao fa roboka ao anatiny ao. De izy mitehaka am'izay satria fantany tsara fa rehefa manota ianao fa afatesana zay ny faran'izay. Tsy le fahafatesana maty tsy misy ohatrany hoe tsisy tsony tsy zay. Fiainana tsy misy fiainana. Une vie sans vie. Mila azonao tsara aloha zay ny karazana tsindry voalohany. Inona ny fandrika ampiasain'ny devoly? Manjono anao zany ny devoly, mampiasa an'izay anesthésie zay izy. De mila reconnaître tsara ianao. Lala be sy ny maro ny fandrika voalohany ampiasainy. Misy tenin'Andriamanitra ny amin'ny ohabolana 14-12 hoe misy lala nataon'ny olona mahitsy kanjo lalana mivarina amin'ny fahafatesana ny hafarana. Any amin'ny Matthieu 7 any Jesosy miteny hoe midira amin'ny vavahady entinareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Be da be ny makany fa ety kely be zany, kely de kely ny vavahady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Hoy aminao, tandremo raha avako ny lalany be sy ny maro. Vao ohatrany hoe be da be manao azy de asivy point d'interrogation kely any aloha ny lohany se hoe so de misy anesthésie zany. Fa nendrintsika indraindray mantsy mieritreritra hoe tout le monde le fait alors mais pourquoi pas moi? Fa tandremo andefasan'ny devoly anesthésie. Hainao moa dika zany anesthésie. Efa nasiana anesthésie ianao tamin'ny fiainana. Rehefa alana nify zay tamin'ny teraka zany zao de natao césarienne foana ny zanako anankiroa de asiana fanafody kely fotsiny nge atao amin'ny lamosina ry se tsy misy ohatr'izay le fanafody tsy misy 2 minitra de izy le docteur efa tsy henonao tsony ve le tongotra madame. Vao miteny hoe tsy henonao tsony tonga de rasarasainy seny kiboko tsy henoko mihitsy. Hitako zao le zanako mivoaka avany fa tsy henoko mihitsy ny marary. Ohatr'izany nge le ataon'ny devoly. Efa atsofony moramora le izy amin'ny hevitra mibesy ny maro. Dozana tout le monde le fait. Virtona kindry 17. T'as pas encore un copain? Mbola tsy mbola vierge fenao. Azafady teny ankoatr'izany. Satria ny tout le monde tout le monde de ozytsika hoe tandremo mikotana be ny lala makany amin'ny fahaverezana. Zay ny fandrika voalohany ampiasain'ny devoly. Ny fandrika ao anatiny mifanaraka amin'izay mihitsy ny sintony zao tontolo zao. Le monde. Inona le monde zany? Tsy le monde tenenan Jesosy any amin'ny Jean 3:16 io le hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Amin'iny ny olombelona amin'izao tontolo zao ny tenenin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra daholo reo. Fa ity tenenin'Andriamanitra tsara hoe henonao nge ty teny ty aza ty zao tontolo zao sy ny zavatra eo amin'izao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona ty zao tontolo zao de tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Ianao zany tenin' Jesosy zany fa inona le zao tontolo zao teneniny? Ny zavatra rehetra amin'izao tontolo zao izy de ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny rehaka momba an'izao fiainana zao de tsy avy amin'izao tontolo zao Tsy avy amin'ny ray azafady fa avy amin'izao tontolo zao. De hoy izy ny Timoty 2:2 hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Le zao tontolo zao ravako le fomba fisainana, le filozofia le zao tontolo zao. Zay fantatrareo moa fa chaque fois tsika mijery télé za tsy miteny anao mihitsy hoe aza mijery télé tsony fa sois conscient zay le tenentsika hoe fantaro de ampoizo ny tsindry le tsindry. Misy filozofia alefa ny reny dessin animé jerentsika, misy filozofia alefa ny zavatra ny hira ny zavatra rehetra io, misy filozofia ny publicité ny zavatra rehetra io. Ianao hoe tsy efa namarika hoe à chaque fois ianao mijery publicité tsy fananinao akory de ohatrany hoe tokony ananako io, tokony ananako. Zay le filan'ny maso zay. On veut posséder, ny filan'ny nofo, on veut prendre toujours du plaisir. Ny rehaka zao fiainana zao, le moi,
Je veux que tout le monde me reconnaisse. Firy zay ny followersako. Firy. Zany inge zany eo anatin'izany ravako. Toy za aminao hoe tandremo. Fa mety misy anestesia ny devoly ao anatiny. Mampatonga atsika après tsy mahazaka dona ny fiainana ianao avy eo gaga ianao fa maninona ary no midepre, c'est le temps qui me déprime, c'est pas le temps. Efa nataon'Andriamanitra ohatran'io mihitsy ny toetany aty aminareo. Tsy voatery déprime akory rehefa tonga ny elabe la neige foana. Tout est là ato anatin'ity saitsika senao ty. Ato ny champ de bataille. Tian'Andriamanitra ianao akafy azy janvier hatramin'ny décembre, fa tsy hoe en été seulement. Azonao. Ato ny fandehany. Fa tsika senao indraindray tratran'le fandehan'ny fiainana. Manjisika amin'ny filany tanora fanahy. Hitanao raha tsy te ho ganagana mody ianao, mora tadina be io verset io ganagana mody. 2 Timothée 2:22. Tsy tianao ny modimody alohany an-danitra any. Manjisika amin'ny filany tanora fanahy any Bon, si ton'izao tontolo izao dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe miova aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Hitanao tia miaraka amin'Andriamanitra ty. Ny sitrapon'Andriamanitra, tu n'as pas du tout à avoir peur, tsy mila matahotra fa tsara. Ankasitrahana ary no mety indrindra ho atsika fa tsy hitatsika ny tsiron'le izy rehefa manaraka ny lasitra zao tontolo izao. Zao tontolo izao zany misy lasitra dia ny tiany devoly atao aminao hoe anao ohatra ny atao paty be ohatra n'ireny patina gâteau reny dia asitrika ao anatin'le lasitra. Firy taona ianao mivoaka avy any ohatr'izao ny tokony ho 17 ans, ohatr'izao ny tokony ho 27 ans, ohatr'izao ny tokony 50 ans. Tsy ohatr'izany. Aza manaraka an'izany lasitra izany, ndao hiova amin'ny fanavozana ny saina. Ao amin'ny Luka 9:9 andinin'ny 4:12 rehefa nanao an'ilay fanoharana an'ilay mpamafy iny Jesosy dia misy vonafafy ny teny amin'ny tsilo tsy nahavanim-bo. Fa maninona tsy nahavanim-bo? Satria ozy izy ireo olona le teny amin'ny tsilo dia izay mandre. Fa noho ny mandeha izy dia voageja ny fiahiahina sy ny harena ary ny fafinaretana izao fiainana izao dia tsy mahavanim-bo. Sa mba miverifie kely eo fiainana izany? Misy karazana tsilo ve zao fiainana c'est ve les gens les anxieux plus. Inona zao nipotra afaka zao? Tsy mahavanim-bo se raha vao zany tsy tansainy tsiro. Sa les gens le olona monfoutiste be reny dia tena hoe plaisir foana plaisir. Tsy mahavanim-bo Sa le saim-bola. Faut miette. Comment faire plus de dollars, plus. Or sakaiza. Omeny Jesosy anao. Mahafinaritra be zany rehefa mikatsaka ny fanjakana ianao. Fantaritsika dia ampoizitsika le tsindry. Misy karazana tsindry. Zay aloha le karazana tsindry anestesia ny devoly zany le tsindry anankiray teo. Ato amin'ity Daniela 3:7 ty misy film hafa indray ato. Ny zavatra niseho tato Sadraka sy Mesaka sy Abednego mety ho hainao ty tantara ty fitiniko kely. Inga Nebokadnezar nanamboatra statue be de 30 mètres zay izy. Dia nataony teo amina toerana malalaka be le izy dia natsona daholo mponina. Dia hoy izy zany baiko ny tamin'ny mponina hoe zao asainy teneny le mpiteny azy. Misy mozika be alefa. Vao mandeha zay mozika be zay dia mekohaka eo anatrehan'io statue daholo nareo. Raikitra ary zany. Sadraka sy Mesaka sy Abednego teo tsara tamin'io. Dia ny zavatra niseho tsy nety nekohaka teo zareo satria zareo fantantsara ny Andriamanina. Dia nisy nandaza tany amin'ny mpanjaka izy telo lahy. Dia kesitra amin'ny mpanjaka, izy zany nisehoseho milay tsy mety ekohako zany. Natsony izy telo lahy. Dia ty amin'izay niteneniny mpanjaka anazy. Zao ary mena chance nareo telo lahy. Miomany nareo amin'izay andrenesanareo an'ilay faneniny Anjomara sy le orchestre be an'ity zany. Rehefa maneno ilay zava-maneno isan-karazany ka mekohaka sy mivavaka amin'ilay sary olona nataoko nareo dia tsara zany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa nareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anaty lafaoro misy afo mirehatra. Iza moa ny Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako.
tsindry zany zay a ohatran'izany le karazan-javatra ohatra misehoseho amin'ny fiainantsika manononona ange Jesosy eo osia any a ndrendray ny tanàna misy an'izany antsindry alefaso le vola anaovana famadihana rehefa tsy andefinareo a adinoy ny tanàna any zany le tantara misy an'izany any amin'ny Timoty faharoa ravako toko 7:12 dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy dia ahoanareo enjehana. Any amin'ny Petera 1:4 dia hoy tsara le teny 9:7 hoe 7 sy 8 ampy zay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon-jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejojejoana, fandrinjan-dratsy, fimamona, filalaovan-dratsy, ny fisotro-toaka, ny fanompotsam-po zay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga ry zalahy satria tsy miara-miazakazaka amin'ny ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy zany ka dia teneniny ratsy. Enao zany hitanao ny olona tena lasa kristianina fiainana kristianina tsy hoe kristianina ianao tamin'ny voateraka lasa kristianina ianao rehefa nandray an' Jesosy rehefa lasa kristianina ianao raha avako dia misy zavatra miova amin'ny fiainanao ary hoe marqué-ny hafa diosiny mais pourquoi t'es plus comme nous niara-ny revirevo ihany tsika taloha fa ahoana nareo koa to miseho masina be miainga amin'izay zany morse zany zao ny zavatra teneniko anao ampoizo fantaro dia ampoizo nitsindry normal be mihitsy ny hoe voenjikitsika normal ça fait partie du normal. Petera 1:4 miteny hoe azagaga raha hiara azagaga no ny fizantoetra mamay mahazo anareo fitsapan-toetra aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany. Hitanao ny olantsika se des fois rehefa misy manenjika tsika misy zobavy sa tsy fantatro daholo zay manenjika atsika any dia ohatrany ela be aloha tsika gaga foana. Je comprends pas mais pourquoi je fais déjà ça zay efa ataoko zao dia fa maninona ary any tsy tia ampoizo c'est normal aza taitra mihitsy ianao normal be. Luc 21:12-19 ny texte fa tsy vakitsika ray manontolo fa miteny Jesosy hoe aza taitrinareo misy fotoana ange le olona manenjika anareo mamono anareo raha hoy ny tompo dia ohatrany mieritreritra izy hoe manolotra fanatitra ao an'Andriamanitra izy manao an'izany aza taitra mihitsy ny fanenjehana io ahoana ny mpandehan'io tsindry io manery anao hanao compromis amin'izao tontolo izao zay le tedaviny devoly ao anatin'le izy hoe ka satria sarotra be le izy za tsy tiaka problème amin'ny famille ndikany alefasoany ihany ny vola aloha fa am'izay tsy maninona ny tenako fotsiny tsy mandeha manao an'izany famadihan' izany tsony fa alefa orsia fa nga volany se io no alefalefa se ankoa aza misy tezitra fa misaina tsara ndraindray tsika senao tsy te mieritreritra ny namana zany hoe sao dia tsy tiany ankizy atao penarana ka aleo ihany mba miaraka manao an'le clanana amin'zareo efa hita hoe tsy mety kanefa ataontsika ihany. Ny point voalohany tenentsika teo zany dia hoe fantaro dia ampoizo le tsindry reconnaître ianao ve tonga le fanenjehana somary manainga soroka kely eo kely aloha ny soroka ao aneravako hoe taonao kely hoe pour dire c'est normal fa raha ianao hiela be ianao inona ary tia mahazo aty dia mitomany aloha enim-bolana mais non tsy zay. Ny zavatra manaraka tenentsika fantaro tsara ny Andriamanitra inonao fantatrao ve ny Andriamanitra inonao zay renao nge ny teneny Sadraka sy Mesaka sy Abednego eo amin'ny verset 17 amin'ity Daniela 3 nijerentsika teo nanomenasen'ny mpanjaka ohatr'izany izy dia hoy izy zareo tamin'ny mpanjaka hoe zay aloha dia tsy ekohako eo dia hoy izy hoe indro Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka mpanjaka Nebokadnezara ange io sahan'ireo teneniny io
mpanjaka Nebokadnezara zany empereur tena sady sauvage be zany ny tena fa sandry zareo mihitsy satria ahoana satria fantantsara zay ny teneniny Paoly any amin'ny Timothée faharoa toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo hoe tsy menatra ozy izy noho izany koa ny aretako an'izao zavatra zao ka tsy menatra satria fantatry zay noko matoky fa izy de mahatahiry le zavatra natolotro azy mandra-piaviny izay andro zay. Ina ny tenenitsika ianao ve samy joro ninninona le tsindry ninninona mety pression i compromettre de ozy ianao hoe ka le izy nge zalahy efa mafy be le izy nge tsisy hoe mafy be na tsy mafy be fa ny faharesendahatra hoe mais qui est ton Dieu rehefa sainy fotsiny ange zao hoe tany Madagasikara nisy zany tantara zany mihitsy tamina fitondrana samihafa taloha tany misy tamin'ny fitondrana tany aloha tany misy zanaky le mpitondra mandeha any amin'ny tany any ambanivohitra any fa tena tonga de nde ataoko hoe tahaka ny tonga de manjakazaka be mihitsy satria fantantsara hoe qui est son père de fantany hoe zanaka manam-pahefana ambony izy tsisy afaka miteny azy zany zavatra pisy eo amin'ny fiainana fa ianao ve fantatrao ve hoe fa ianao ty moa zanak'izy fizany Andriamanitra ao le finotsika sengy tsy théorie fa c'est vraiment une vie misy an'ty Salame 27 ty tiako be foana ty Salame 27 ty andininy voalohany sy fahatelo mahavariana be ana Davida salamy nataony Davida ty zao ny tenenany Davida hoe Jehova ny fahazavako sy famonjena iza hono ny atahorany Jehova ny fiarovana mafy ho any aiko iza ny ango vitako raha manatona hinana ny nofoko ny ratsy fanazy efa avaliko sy rafilako ops izy ihany ny tafotoana kalavo na de misy antokony mitoby hiady amiko azy tsy atahotra ny foko na de misy ady miatra amiko azy de atoky ihany manona ny any anatina ho antsy izy venao za aloha rehefa mamaky an'io j'aimerais aussi avoir cette fois hoe misy ny antsika senao tsy antokony akory zany antoko zany ange toute une armée qui est contre toi de mbola ozy izy ihany Davida hoe misy atokony mitoby amiko tsy matahotra ny foko raha mba zany hitanao soratan'Andriamanitra atao anaty baiboly io mba tsy ho salamy nataony Davida zao mihitsy mipoziny io anaty baiboly salamy nataony Davida tian'Andriamanitra io hoe ho conjugué tsika am'izao hoe salamy nataony tiana io ve afaka ho salamo ataonao koa ianao ve miteny zavatra ohatran'io koa fa ahoana raha inona ny secret amin'ity Davida ty mahatonga anazy hoe tsy miontsina ninninona zavatra zay lay mahazaka dona be hitanao satria tsy théorie ny azy amin'ny fiainany za zao te anontany anao hoe ny théologie anao ty moa mandaitra sa tsy mandaitra ny dikan'izany théologie zany connaissance de Dieu ny fahalalanao an'Andriamanitra mandaitra sa tsy mandaitra lazaiko anao ny fahaizana théologie raha avako tsy mahavonjo ninninona mihitsy zany tsy manova fiainana ninninona rehefa mijanona treto raha manontany anao zao hoe iza mahalala ny ty tenin'Andriamanitra ty alefako le izy ozy izy Jesosy miteny hoe za no fahazavany samy mahay an'izany daholo tsika fahazava zao tontolo zao tsy manova ny fiainanao ninninona mihitsy ange zany fahazavany zao tontolo zao zany Jesosy hitanao ny zavatra nampiovany ty zavatra ty mampatonga ny hoe mandaitra be ny théologie amin'ny Davida samy hafa be ny hoe Jehova ny fahazavana sy famonjena inona raha nampiova azy eo satria ny Davida conjugué no anazy hoy izy hoe Jehova no fahazavako sy famonjena za zao te anontany ase iza ny ase zao fahazavana se de mety hiteny se hoe bah bien sûr Andriamanitra pas forcément amboarina kely ho fanontaniana saininao tsara ny dikany zany hoe fahazavanao
na famonjena ho anao le Andriamanitra. Inona zao ny zavatra eo amin'ny fiainanao hoy izy ianao hoe raha tsisy io zavatra io na tsisy io olona io maizina ny tany aman-danitra. Alefa samy mieritreritra. Inona ny zavatra eritreretinao hoe raha tsy eo tsony io na tsy manana an'io tsony maizina ny tany aman-danitra. Na zao eritrereto se des fois raha ohatra ka very ty asako ty aza miteny an'izany akitiana poa maizina. Azonao moa dikan'izany ny asanao zany ny fahazavanao. Raha ohatra ianao ka hiteny hoe Andriamanitra raha tsy eo tsony io vadiko io aza miteny an'izany misy raha maty tsy vitako fiainana. Dikan'izany ny vadinao zany ny fahazavanao. Zany inge ny dikany se ndrendray tsika senao tsotra be no miteny hoe Jehova fahazavako ale voara tena zany mihitsy fe misy olona zao ny Madagasikara any napetrany eo amin'le kisoapiny mihitsy ny fanantenany rehetrarehetra. Le kisoa anankifito de mieritreritra izy raha voan'ny ramoletaka reo oka kirtina ramoletaka zany c'est une maladie des porcs maty daholo very zay menakavy raha maty ny kisoa. Tena azafady se fa ny kisoa zany no fahazavanareo. Loza orgea samy misaina. Raha ohatra ve ka misy fotoana miteny ny parent hoe pas de jeux vidéo amin'ity tontolo andro ty. Andriamanitra matya te samy manjinika kely any. Inona zany ny fahazavana? Azonao ve ny dikan'izany? Amboarin'ny tsompo tsara zany no masontsika senao androany hoe tena le vrai Jesosy ve no tena Andriamanitrantsika. Zavatra fahatelo resantsika. Ny zavatra faharoa ny resantsika teo dia tsika hoe fantatritsika le Andriamanitra inotsika. Fa tsy hoe fantatritsika fotsiny izy fa mitombo amin'ny fahalalana azy. Zay ny zavatra fahatelo. Hitanao tenenin' Jesosy any amin'ny Jaona 7:10 any andinin'ny fahatelo. Ny antsoina hoe fiainana mandrakizay. Ina zao fieritreretanao zany ohatrany hoe zavatra de misidisidina any an-danitra any zany. La vie éternelle c'est de connaître Dieu. Mahafantatra an'Andriamanitra. Mahafantatra anao hoe Jesosy le Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Ahoana ny fomba hafantarantsika an'Andriamanitra? Tsy hisoratra eto amin'ny rindrina eto akory Andriamanitra hoe zano ihany. Sao dia antenaina ohatr'izany le izy fa tsy ohatr'izay. Fa efa nomeny antsika ny Baiboly. Io boky 900 mitambatra 66 livres mitambatra boky anankiray. Io ny révélation an'Andriamanitra ny tenany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny dikany ndao hitombo amin'ny fahalalana an' Jesosy tsika à travers ny teniny. Hitomboana. Fa koa ny tenin'Andriamanitra dia hitanao ao hoe hoay kay zany Andriamanitra. Ay ve tsy tian'Andriamanitra ty? Ay ve izy ohatr'izao? Ndao totsika senao vavaka isan'andro efa ndresako taminao ty Efesiana 1 ty. Fa vakitsika senao nge le izy 16-19. Za manokana aloha tamin'ny fiainako dia io vavaka io miaraka amin'ny Efesiana 3:16-19 dia ataoko vavaka mihitsy. Nisy fotoana tena nataoko vavaka isan'andro manova fiainana reto. Tsy mitsahatra hozy izy Paul misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro aminareo amin'ny fivavahako. Dia ina les sujets de prière mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Ary mba hampahiratina ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina ary ny fioarany alehibe ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezana. Nomeko ohatra ianao tamin'ny maly sa oviany le resaka hoe very teny Ambodin'Isotro ny vola.
mila misokatra amin'ny masonao dia angataon'ny tompo hanokatra azy ho fantatrao ny arenan'le lovanao. Indraindray ianao ela menao miady lova ary amin'ny tsiaitsay ary inona ny asanao saina amin'izany. De fois ianao le ho avelanao hoe mba manana trano ohatr'izao legacy inona zany héritage apetraka orsia. Rehefa tonga nge Jesosy de tsisy dikany daholo zany rehetrarehetra zany. Mila miary arena ny an-danitra. Sokafo ny masonao. Meteza ho sokafan'ny tompo ny maso ahafantaranao ny lovanao, ny herin'Andriamanitra disponible eo amin'ny fiainanao. Ny zavatra fahaefatra de ity fantatro. Je sais de raisiko ny toerako sy ny antsoko. Mila fantatritsika fa inona moa ny toerana ametrahan'Andriamanitra atsika. Amin'ny Efesana toko fahaefatra andininy voalohany de hoy Jesosy hoy Paul zany miteny hoe mangataka aminareo aho izy mba handeha mendrika ny fiantsoana zay niantsona anareo. Andeha mendrika, marcher digne ahoana. Eritrereto hoe ianao 4 amis taloha, 4 amis zany le olona mpisindroka zordira fa nalain'Andriamanitra nataony zanaka. Ponina ny lapan'Andriamanitra. De mbola andehanao akanjona 4 amis foana ve ianao de se comporter mandehana araka ny niantson'Andriamanitra atsika. Amin'ny Efesana toko 5 voalohany de hoy izy hoe aoka nahaka an'Andriamanitra nareo tahaka ny zanaka malala. Rappelle-toi qui tu es. Ianao angetsy ndraindray tsika sy ianao mandeha fotsiny mpanota tsy mendrika. Oui, zay ny etahantsika taloha. Fa ny racheten'Andriamanitra tsika de lasa zanaka, statut-na zanaka. Ny racheten'Andriamanitra. De hozy izy any amin'ny Filipiana toko 7 izy miteny hoe ny fanjakantsika de any an-danitra ary ihany koa ny andrasantsika mpamonjy de Jesosy Kristy. Amin'ny dikateny frantsay io hafa mihitsy ny tenenany azy. Nous sommes citoyens du ciel. Zany tenin'Andriamanitra. Azoko mihitsy fa rehefa ty andafindrika ty ianao le taratasy le fipetrahany de te hiazakazaka mihitsy ianao citoyen ny toerana misy anao. Azoko zany. Fa Andriamanitra aloha te hampatsiahanao. Tu es citoyen du ciel. Fa mipetraka poniny lanitra ianao mipetraka eto ambonin'ny tany. De lazainy hoe iraka solon'ny Kristina hoe nous sommes ambassadeurs de Christ. Azonao moa dikan'izany ambassadeur. Ny ambassadeur raha avaka no asa-panjakana avolenta indrindra. Mitovy lenta amin'ny présidansana république nge zany azonao moa zany. Satria représentant an'le pays ianao any amin'le pays ivahiniana anao. Mpivahiny eto ambonin'ny tany tsika. VIP alanitra tsika, very important person. De inona ty ataonao ty mbola mitsindroka foana? Oka olona manan-kaja ambony lanitra. Eritrereto nge zany hoe raha misy ataontsika hoe le président nareo fondation tsisy an'izany mihitsy aloha fa exemple raisitsika fotsiny zany hoe manahoana raha ataoko hoe misy premier ministre an'ity Canada ty ohatra zany de hita hony nitsindroka zordira tsy haiko tany Montréal. Eritreretinao est-ce que ce serait si possible? Oui, c'est possible, sy mipika ny lohany. Fa ny lalina be da be ny kristianina mipika ny lohany. Satria mitsindroka. Zavatra fahadimy ravako. Atonga antsika sy ianao mazaka dona, afa-po tanteraka amin'ny Andriamanitra tsekitseka. Jerenao nge David manoratra any amin'ny Salamy 16 de hozy izy hoe tompoko ianao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Ianao ve zany zao afaka miteny an'izany? Hitanao misy fotoana anamboaran'ny tompo ny fotsika mihitsy, le misy zavatra angatahantsika tsy mety azontsika iny. Satria ny tompo hoe finina aloha zany ny tena eritreretinao hoe trésorinao, io zavatra io ve sa za? Ndraindray ny valim-bavaka ny tediavintsika fa tsy le mpamaly vavaka. Asio question tsara, inona tsara ny tena, inona mahafapo anao? Ty
tian'Andriamanitra tsika ho afa-po tanteraka aminy. Fa hitanao ny eo amin'io Andriamanitra io amin'ny verset 11 amin'io Salamy 16 io dia hoy izy hoe avokisa-pifaliana. Ampafantatra ny lalanainy ianao izy fa avokisa-pifaliana ny eo anatrehanao ary fahafinaretana ny eo an-tananao ankavanana. Ianao moa zany tsy haiko ianao raha ahoana fieritreretanao zany hoe voky fifaliana. Ianao ndraindray voky problema. Fa c'est possible. Iainako amin'ny fiainako zany sia voky fifaliana du matin au soir, ça ne dépend pas ianao tamin'ny anniversaire anao ihany ianao vokivoky fifaliana kely nefa ny anniversaire anao indray mandeha isa-taona. Pauvre de toi. Fa ny tenin'Andriamanitra teteny anao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy fahafinaretana mandrakizay. Tsy hoe angeo amin'ny Andriamanitra zany le resaka Jesosy aloha sy morose be zany toa tsisy ambiance be fana miaraka amin'ny tompo. Fahasoavana loatra. Au Psalm 73 verset 25 dia zao ny tenany Iasafa no miteny antsika: iza no hay any an-danitra ozy tsy misy aty ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Tian'Andriamanitra ho tonga aty amintsika zany filininy zany. Raha mbola tsy tonga ao aminao zay aza miezaka be inona fandana mitenena amin' Jesosy hoe za Jesosy mangetahetana zany. Tsy ianao miezaka fa io cadeau ataon'Andriamanitra ho atsika. Sambatra ny nona sy mangetaheta hozy izy. Tenenao an' Jesosy hoe Jesosy, j'ai soif de ça moi. Omeny anao zany, omeny anao. Zavatra fahenina. Ahoana ny ampatonga ny iainanao an'le izy mazaka dona. Efa kely sisa dia tapitra. Azoko antoka ny fitiavan'ny Andriamanitra aho. Azoko antoka. Tiravako tena bazy mihitsy. Bazin'le zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra miteny amintsika hoe fitiavana mandrakizay ny tiavany atsika. Zany ho izy nampaharetako famindrapo anao. Tsika senao ngeta mbola mpanoty no efa maty amonjy atsika Jesosy. Fony mbola mpanoty tsika zany ny démonstration d'amour'Andriamanitra. Dia hozy izy Jaona ny amin'ny Jaona 1:7 hoe endre ny fitiavana naseho an'ny ray atsika. Hitanao le endre amin'ny Jaona tian'Andriamanitra mihitsy ho tonga amin'io Jaona 1:7 io tsika. Amin'ny teny gasy izy ohatrany tsy tena mandeha tsara fa io tena miteny hoe wow! Andriamanitra tiana! Tian'Andriamanitra ohatr'izany tsika isan'andro. Migaga amin'ny fitiavany hoe wow! Eritrereto ange zao sary zao hoe andeha ataontsika hoe manao publication amin'ny Insta foana ianao na amin'ny Facebook na je sais pas quoi. Isaky manao publication ianao dia misy olona iza re zao ny mety azontsika atao hoe misy olona ny ataoko hoe ny zanak'le prince Charles, le roi Charles ranga iza ny anaran'izay prince. Misy prince quelque chose tena malaza be. Izy foana manao j'adore voalohan'ny publication anao rehetra. Zay vao mandefa ianao tonga dia asiny j'adore. Dia ianao sa reto iza reto ty way ihany io fa ahoana ke. Dia indray ianao fa nanao publication mbola izy ihany. Andreo fa izy fa fantatrao moa. À chaque fois tu bouges, à chaque fois Andriamanitra manao anao ohatr'izao foana. Tiany ianao. Tsy miteny akory zany hoe tiany daholo ny zavatra ataonao. Fa tena tiany ianao. Azafady asiako momo kely tsy fantatro zany na fomba fitenina jeune na tia na tsy fa any Madagasikara zany no fiteny. Ohatra hoe mi-crush aminao Andriamanitra. Azafady fa teneniko amin'izay mba ho azonao tsara mihitsy hoe Andriamanitra nge il t'a déjà poursuivi depuis tout ce temps. Fa tiany ianao. Te hiaina mandrakizay miaraka aminao izy dia nomeny Jesosy satria tsy possible mihitsy le izy à cause de nos péchés. Péché anankiray fotsiny dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia andefasan'Andriamanitra ny olona any amin'ny afo be. Fa tsy tiany ho any ianao dia nomeny Jesosy.
de rehefa réalisenao zany de izy ianao hoe wow endreny fitiavan'Andriamanitra atsika de niantsony atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa tsika. Koa za ve lasa zanak'Andriamanitra? Tia tsy misy fetra sady tsy misy fepetra io Andriamanitra io. Efa ndraisitsika ty Romain 8 ty tamin'ny tsy tadidiko iny tamin'ny latsinainy. Romain 8 verset 35 de 38-39 izy no asaraka atsika amin'ny fitiavan'ny Kristy fahoriana va sa fantrana sa fanenjena sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra fa matoky afa na fahafatesana na fiainana na anjely nareo fanapahana zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany ninninona amin'izao zavatra ary rehetra zao de tsisy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Any amin'ny Luka 21 zao tsara ny tenin'i Jesosy amin'ny verset 17-18 ho alan'ny olona rehetra nareo no ny anarako nefa jerenao tsara tsy hisy overy na de singa ambolo ray azy amin'ny volonareo. Hitanao chaque fois que tu brosses les cheveux misy mihintsana fantatrao hoe rehefa mihintsana ny volonao enao tsy possible hicompter an'iny fa fantatr'Andriamanitra exactement tsara hoe zao ny mihintsana amin'ity androany ity fantany tsara. Tsy misy zavatra miseho passé amin'ny fiainanao ka miéchappé anazy mihitsy satria tout est important. Vokatr'izany de ty farany point tenentsika ny ahatonga antsika senao mazaka dona vonina ny ho fato an'i Andriamanitra. Toy izay gampa ianao hoe io kosa aloha doka kiritiana fa za kosa aloha zany. Hitanao satria tu sais très bien fa io Andriamanitra ao io tsy mitady afa-tsy ny best ho anao io. Ary raha ohatra ka ny maty ny best indraindray tsika sy ianao mieritreritra hoe aiza koa kiritiana de tsika mieritreritra n'izany maty zany ohatrany hoe indrindra tsika gasy ohatrany hoe zany ny farahidin'ny fiainana. Non, ny kristianina tsy zany mihitsy ny farahidin'ny fiainana. Jerenao nge ny tenindry Sadraka sy Mesaka sy Abednego teo amin'le verset 17-18 amin'ny Daniela toko fahatelo hoe ozy izy hoe indro Andriamanitra zay tomponay mahavonjy anay amin'ny olona fory misy afo mirehatra io sady hamonjy anay mpanjako de nonao tsara ny verset 18 ary na de tsy izany aza aoka ho fantatrao mpanjaka fa ny Andriamanitra ao aloha de tsy ho tompoinay ary ny sary olona volamena efa natsanganao de tsy hivavahanay. Tena sazalahy non, zay tsy hanompo an'io. De le film tamin'io nge tsy hoe akory hoe de niova hevitry Nebokadnezara re olona fa tsy nataony tanena nataony nafanaina 7 fois plus io lafaoro io natsipy tao anatin'le izy le mpanipy anazy ary no may satria tellement namay be le izy tena natsofoka tao anaty lafaoro misy afo mirehatra ngery zalahy fa zao tao anatiny tao de lasa anakefatra le olona nandendeha tao anatin'le lafaoro satria ahoana Jesosy mihitsy niaraka Jesosy niaraka nandehandry zareo tao anatin'le izy. Ao amin'ny Apocalypse 12 verset 11 zao tsara ny voalaza ao hoe ary ireo de naharesy azy tamin'ny teny tsy tadidiko tsara le fomba fiteny azy amin'ny teny gasy de le tapany farany amin'ny Apocalypse 12 11 io hoe tsy nakamamy ny aintsony izy na de ho faty azy. Tsy maninona amitsika, tsy mampaninona atsika, tsy mampaninona atsika satria fantatritsika hoe za koa ne rehefa maty de tonga de en présence an Jesosy tsy misy hoe de ahoana kiritiana rehefa an Jesosy ianao. De hoy Paul any amin'ny Philippiens 1:21 hoe Kristy no antony havelomako ary fahafatesana no azahoako tombony. Mety tsy azoko le fomba fitantanan'Andriamanitra fa itokisako tsara. Le teny any amin'ny Romanina niteneniko anao tamin'ny voalohany no averiko aminao aty amin'ny farany. Romanina 11:36 miteny hoe fa izy ny havian'izao zavatra rehetra zao. Izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy ane no membonahitra. Fantatro tsara fa ny zavatra rehetra de ataon'io Andriamanitra io miara-miasa mahasoa. Na tsy azo je comprends pas pourquoi c'est comme ça ma vie. Mety misy zavatra tsy azo mihitsy ninona savily volona beotrao ty fiainako ty. Toy izay na hoe t'inquiète kiritiana efa entre de bonnes mains io Andriamanitra eo. De tsy izy olana tsy fingaina kely ohatrao fotsiny soroka hoe
Ok Jesosy volamena zany mipozintsika miala avao anatin'io rehetrarehetra io. Misy an'ity tenin'Andriamanitra ity miteny hoe fa ny fahorinay maivana zay vetivety foana de maika miasa fatratra indrindra ka mahatateraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Ratsy mijery ny hita izahay fa tsy hita, fa ny hita de ho vetivety foana fa tsy hita no haharitra mandrakizay. Ary de miteny Paoly any amin'le farany iny hoe Kristy no antony havelomako fa ahafatesana ny azahoako tombony. Raha azonao tsara zany de izao le problème fahavoazana ve ny problème? Mais non, fahasoavana. Tsy fahavoazana velively mihitsy ny zavatra sarotra nitsindry amin'ny fiainantsika fa c'est une opportunité. Fahasoavana hitomboantsika sy ianao. Raha fezintsika zany le lazaintsika teo ahoana ny ampijoro manoloana ny tsindry fantary le izy de ampoizy fahazagagagaga fahatany eo se. Faharoa fantary tsara ny Andriamanitra inonao, mitombo amin'ny fahalalana io Andriamanitra io fa za hoe efa haiko mitombo tsara. Faefatra raiso tsara le toeranao sy le antsonao, miainao ho zanak'Andriamanitra, ho ambassadeur an'Andriamanitra mazava, de andao afa-po tanteraka amin'Andriamanitra tsika isika, azotsika antoka ny fitiavan'Andriamanitra tsika ary vonona ny ho faty amin'ity ho an'ity Andriamanitra tsika ty tsika. Zay zavatra tantaraiko azy somary lavalava kely fa andao tsika sy aloha hivavaka zao de hoe tsika mitompo mihitsy aloha ny fotsika sy anao. Tsy haiko daholo zay dona amin'ny fiainanao any samy manana ny azy mihitsy tsika, samy manana ny degreny. Fa tian'Andriamanitra ampiasainy reny navela nisy oatra zesika ozy tsika, ndao hisafidy nisaotra ny tompo ary. Zao ny ataontsika sy anao zao samy mandinika an'le mandreraka amin'ny fiainana hisaory an'i Jesosy. De sokafo ny fo hoe Jesosy ampio ary hiaina an'ireo zavatra ireo à travers an'io situation io. Akipio ny masonao de miara-mivavaka tsika. Andriamanitra rainay mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Mampianatra anay azaka dona. Mifona aminao zay tompo raha ohatra ka ohatranao mitsoaka olana foana zay matetika. Nefa kay tsy zay le lalanao. Tena mila ampoizinay mihitsy le izy mifona aminao fa mora miparitaka be zay de feno monomonina, feno menomenina, feno tahotra sy fanahiny. Nefa nge zay de milaza hoe ianao ny Andriamanitra rehefa dinihana zavatra hafa mihitsy ny fahazavanay. Ifonanay aminao zany. Amin'ity androany ity zay koa te anao an'iny Salamo 27 iny de tena hoe salamo ataonay tsirairay fa tsy nataony Davida fotsiny. Tanterao aminay tsirairay avy zany. Miasa aty anatinay tompo, diovy zahay, diovy ny aty anatinay amboary, voleo aty anatinay mihitsy le fatokinanao, le fahalalananao, sokafo ny maso ny fanahinay tsirairay de afaka mahafantatra anao zahay de matoky tsara hoe kay zany ny Andriamanitra apafantaro anay mihitsy Jesosy ny fitiavanao tao am'izay iorina mafy sady mamaka lalina am'izay fitiavanao zay de matoky be anao. Ninona zavatra miseho na ampoizinay na tsy na tahaka an'izay eritreretinay le izy na tsy de confiant tsara zay satria fantatray ny Andriamanitra miazona n'io zavatra rehetra io fa tena tianay de mampiara-miasa ny zavatra rehetra asoanay. De rainay anao tompo ampiasao amin'izay tiavanao azy amin'ny anaran'i Jesosy Amen. 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 Avaka.